Asa telo lehibe tamin'ireo asa no tanterahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompianarany Jono tamin'ny alalan'ny fandarana asa defi no notsidihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fidinana ifotony izay nataony tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Iray amin'ireny ny foibe famokarana masomboly ao Anarafaly, commune ambanivohitra Fotaka, district Anamboasary Atsimo, faritra Anosy. Masomboly natao ahazaka ny toetany any amin'iny faritra Atsimo iny no ovokarana satria raha ny vokatra hita dia azo atao tsara ny manao fambolena manaraka ny renirano mandrare raha mampiasa masomboly mifandraika sy fomba fanondrahana mifanaraka amin'izany toy ny fanondrahana mitsitaitaika sy ny fanondrahana afandraka. Ny tena tiana sehoeto zany dia afaka atao ny mamboly aty dia fa misy le rano sy lay le teknika zany afahana makan'le rano mandrare zany zay misy mandavatony. Everina arak'izany ny anapareana ireo fomba fanondranana ireo miaraka amin'ny tetikasa maitso ny filoham-pirenena ho an'ny komune Fotaka. Asa vita tao anatin'izany ny fanajariana velaran-tany 510 hektara izay efa nambolena masomboly katsaka, 5 taonina ny masomboly voanjo vokatra izay ho tsinjaraina amin'ireo sahasekoly na CEP toanan'ny fandarana asa defi. Famokarana tantanim-pianakaviana miisa 790 no kendrena ahazo tombotsoa any amparany amin'ireo masomboly no atsaraina ufukari no foibe io ka 120 amin'ireo no vehivavy ary 500 kosa no tanora latsaky ny 13 taona. Notsidihana sady notokanana ihany koa ny biraon'ny tranoben'ny tansaha-mpamokatra regionaly Anosy ao amin'ny commune Andrenivohitra Taolagnaro, district ny Taolagnaro. Anisan'ireo asa no tantarahin'ny fandarana asa defi ho amin'ny taona 2022 famatsimbola avy amin'ny fitondram-panjakana RPI sy ny FIDA. Andriamatoa filohan'ny Republika zava-dehibe, tena zava-dehibe ho an'ireto tatsa solitena ny tatsa mpamokatra ato anatin'ny faritra Anosy ny fahatongavanao manamarika sy manome voninahitra an'izao fitokanana nyity fitoerana izay natsangan'izao fitondram-panjakan'izao ho an'ireo tantsaha fikambanana tantsaha mpamokatra aty amin'ny faritra Anosy. Ny tranoben'ny tantsaha mpamokatra dia efa taona maromaro no nitsanganany kanefa dia nitsangana taratasy izy ireny amin'ny ankapobeny amin'ny ankamaroany fa zao amin'ny andro zao amin'ny andro anio zao amin'izao fitondrana tarihanao zao Andriamatoa filohan'ny Republika zay vao nahazo afitrasa ifitoerana lehibe toy izao ary avy hatrany dia miaraka amin'ny fitaovana izay ao anatin'izany izy ireo ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa ny adidy sy andraikitra izay apetraka ireo tantsaha marobe, tantsaha maro anisa ho azy ireo. Asa fahatelo no tsidihana ihany koa ny station de pompage mihodina amin'ny herin'ny masoandro ao Antsofa, commune ambanivohitra Sonerana, district Taolagnaro, faritra Anosy. Manamorona ny ilany avian'ny reran'ny EFAO izay natao anondraka velaran-tany 720 hektara loasa lalovan'io renirano io.